Miisa dimy indray ireo olona namoiny ainy vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara ny 4 Jona araka ny tatitra momba ny VALANARETINA tao amin'ny haino amanjerim-panjakana androany alatsinainy tafiakatra 470 araka izany ny isan'ireo olona namoiny ainy noho ity VALANARETINA ity hatramin'ny nidirany teto amin'ny nosy tamin'ny volana Martsa 2024. Raha ny tranga vaovao kosa indray dia miisa 220 izy ireo ny 4 Jona tamin'ireo fitiliana 720 izay natao 20 teto Analamanga, 4 tany Antsinanana, iray tany Jona, 20 tany Matsiatra Ambony, iray tany Atsimo Andrefana, iray tany Menabe, 4 tany Amoron'ny Mania, 7 tany Bongolava, iray tany Orombe, iray tany Tasy ary 3 tany Androy. 20 amby zato amin'ireo marary amin'izao fotoan'izao no sokajiana ho marary mafy, 750 kosa no sitrana tamin'io 4 Jona io. Manomboka amin'ity volana Jona ity no miatra ny vidin'ny herinaratra vaovao optima ka ho hita taratra any anatin'ny faktiora raisiny amin'ny volana Jolay ny fiantraikany raha ampitahina tamin'ilay endrika voalohan'ny vidin-jiro optima tamin'ny volana Janoary dia tsy nietsika ny vidin-jiro ho an'ireo misitraka ny tarify sosiala satria 70 ariary ihany no vidin'ny kilowattheure iray raha latsaky ny 50 kilowattheure ny herinaratra lany anatin'ny iray volana. Mijanona ho 420 sy 700 ariary ny iray kilowattheure raha mihoatra io 50 kilowattheure ny fandaniana. Idina kosa ny vidin'ny herinaratra raha mitaha amin'ny teo aloha ho an'ireo misitraka ny tarifa ekonomika satria raha 420 sy 700 ariary ny vidin'ny iray kilowattheure amin'ny herinaratra raha mihoatra ny 30 kilowattheure ny fandaniana dia idina 10 sy 500 ariary izany amin'ny tarifa optima vaovao. Rehefa mihoatra ny 300 kilowattheure ny fandaniana vao hiakatra 420 sy 700 ny vidin'ny iray kilowattheure amin'ity tarifa optima vaovao ity. Ho an'ireo mampiasa ny tarify confort sy ny tarify super confort kosa dia hiakatra ary hiakatra be tokoa ny vidin'ny herinaratra satria raha nihoatra ny 300 kilowattheure ny fandaniana vao niakatra ny vidin'ny herinaratra tamin'ny tarify optima voalohany dia niova izany ka vao 30 kilowattheure ny fandaniana dia efa miakatra ny vidin'ny iray kilowattheure. Androany alatsinainy no nigadona teto Madagasikara ny fiaramanidina farany nitondra ireo Mpilalao malagasy 12 hiatrika ny fampivondronan'ny barea manomboka ny androany alatsinainy 7 Jona ankoatra ireo 12 izay milalao eto an-toerana dia efa teto Madagasikara nanomboka ny sabotsy lasa teo i Zotsaran-Drembololona, Pascal Razakanantenaina, Fabrice Rakotondraibe ary Melvin Adrien. Iaro Asin'Andremirado Randrianarmanana Naidax sy Injiva Rakotoarimalala kosa dia efa teto Madagasikara hatramin'ny lalaon'ny barea farany tamin'ny volana Martsa lasa teo. Ankoatra i Ryan Ravelson, William Gros, Ferdinand Ramanamaefa, Naïda Fe ary John Badio Rakotonomenjanahary dia tsy tonga ihany koa i Silvio Wasiero sy Alexandre Ramalingom hoy ny avy ao amin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra.